Magnano mbola tsara tsika jiaby zay magnaraka ny fahitalavitry MBS amin'ity matinali ny alakamisy fa 4 ny volana Janoary taogno 2024 ity tonga soa indray ato amin'ny fotoagna ny vaovao asaiko ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany. Baba makasiky ny zavanisy tany Antsirabe nandesitsika magnomboko ny fotoagna amin'izao matinaly izao nisy ny etsika izay natao tany amin'ny faritry Antsirabe iny ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny ramatoa vadiny ramatoa Lalao Ravalomanana no niaraka ny fampiarahaba natratra ny taogno 2024 tamin'ireo mpikambana ao amin'ny team sy ny K25 tamin'ny androany avy any amin'ny faritry Antsirabe iny. Nandritra izay no amafisiny fa tokony hiatrika ny hoavy ny olo jiaby fa tsy mila kivikivy ary tokony hiditra amin'ny fitoniana ihany koa ny malagasy jiaby ka atsahatra ny fanenjehana isan-karazany. Fambolekazony nanamariana ny fifampiarabana tratry ny taona vaovao 2024 teo amin'ireo team K25 sy ireo mpiaradia aminy tao Antsirabe. Nanolotra omby efatra iarahanfaly ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana nandritry ny fionana ary nakahery ireo mpanohana azy ihany koa nandritra ity fotoana ity. Fa tamin'ny nomaly iny dia nisy ny fanambarana izay natao ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana sady kandida ihany koa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Naparitaka tany amin'ireny tambajotra tserasera ireny moa ity fisaorana ity ho fanehoana ny fankasitrahana natao ny vahoaka malagasy jiaby nandritra ny fanatanterahana ny adidy masina tamin'ny fifidianana lasa teo iny. Tao anatin'izay ihany koa moa ny fiantsony anireo olom-pirenena jiaby izay tokony hanefa ny adidy fa tsy iandry ny tompona ndraikitra ambony ihany amin'izany fanefagna ny adidy izany. Hoaratsika ny tatitra n'izay andesiny Germain Menjanahary eo amin'ny sariny Mathieu Prince. Fisaorana ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka noho ny fahavitan'ny adidy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo iny sy noho ny fahendrena izay nasehon'ny tsirairay tamin'ny fivoan'ny voka-pifidianana no nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Toy izao no vakin'izay fanambarana izay. Misaotra sy miderin'Andriamanitra lalandava isika satria izy no mandahatra ny zavatra rehetra. Amin'ny anaran'ny tenako manokana sy ny fianakaviako amin'ny anaran'ny team K25 sy ireo mpanohana maro manerana ny nosy no anehoako fisaorana mitafotafo anareo malagasy tsy ankanavaka ny fidy sy nanoanay tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny. Mankasitraka sy mankatelina anareo rehetra aho no ny fietsika mindrim-piderana nasehonareo nandritra ny fampelezan-kevitra tamin'ny fitoam-pifidianana ary taoriny ny valim-pifidianana. Misaotra eram-po eran-tsaina anareo ny tenako satria dia napetrakintsika olo ara-pahamiana ny tombotsoa ambonin'ny firenena ary nanome ohatra tsara olovay ny taranaka faramandimby isika dia ny fiarovana ny demokrasia sy ny fanajana ny tany-tandalana mba tsy ampiditra any Madagasikara ao anatin'ny krizy politika indray. Nisy tokoa ny tsy fahamarinana betsaka ny tsy lavorary tamin'ny fikarakarana iny fifidianana iny ary nandisy fanantenana antsika ny didiny navoaka. Kanefa dia nazaintsika tanteraka ny soatoavana mamalagasy izay mifototra amin'ny fihavanana sy ny firaisan-kina ary azaintsika ihany koa ny soatoavana republikanina. Maneho etona ihany koa ny fisaorana feno no ny fatokisana izay nasehonareo ay ka tsy ho ataoko ambanjavatra izany fa kosa anome ery ailalandava amin'ireo ezaka fikatsahana izay ahasoa ny firenentsika sy ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Aoka ny mangarahara sy ny marina atrany no foto-kevitra izoroantsika sy ampanjakaintsika eo amin'ny asantsika rehetra mba isiny ny fampandrosoana tena izy. Manantena ihany koa fa tsy ho kivy ianareo fa mbola hitraka alalandava atrany ary anefa ny adidy tandrifanareo tsirairay avy ary koa hitondra ny anjara biriky ampandrosoana ny firenena. Manantena antsika mpiaradia rehetra ihany koa amin'ny fiatrena ny fifidianana isan'ambaratongany izay ho avy tsy ho ela dia ny fifidianana solombavam-bahoaka be ny tanàna ary ireo fifidianana hafa rehetra. Entendez-en ny mpiaramonina isoratra anarana amin'ny lisy-pifidianana izay efa nisokatra nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana Desambra 2024. Farany dia mbola misaotra ny fahendren'ny vahoaka malagasy rehetra aho tamin'iny fifidianana iny ary manantena antsika irahina sy tsy raviravin-tanana fa hiasa atrany ho tombotsoana ity tanindrazana iombonana ity. Ombantsika mandrakariva
Andriamanitra natao teto Antananarivo ny faha 1 ny volana Janoary taona 2024. Fa fantatra tamin'ny arivariva teo iny ny anaran'ireo ministra izay mikambana ao anatin'ny gouvernemanta vaovao ny Tsay Christian ka ireto jiaby ireo olo izay mikambana anatin'izany gouvernemanta izany tansaigna amintsika magnaraka izy io ty. Ministre de la Défense nationale général Léon Richard Rakotonirina, ministre des Affaires étrangères Naina Andriantsitoaina, ministre de l'économie, des finances et du budget Richard Randriamandrato, ministre de la Défense Jacques Rabenasulu, ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation Tinarvelo Razafmaefa, ministre de la Sécurité publique Roger Rafan Mbs, ministre de l'Aménagement du territoire et des travaux publics Adzo Andrianainarvelo, ministre de l'Éducation nationale Marie-Thérèse Foulahaingo, ministre de la Santé publique professeur Julio Rakotonirino, ministre de l'Élevage, de l'Agriculture et de la Pêche, Lucien Fanmezantsua Ranarvelo, ministre de l'Énergie, de l'eau et de l'hydrocarbure, Funzi Andriamanga, ministre des Mines, Fidinarivo Ravukatra, ministre des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, Joël Randriamandranto, ministre de l'Emploi et de la Fonction publique, Gisèle Ramampi, ministre de l'Enseignement supérieur, Félicité Madeleine, ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat, Landsua, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alexandre Georget, ministre des Postes, des Télécommunications et du Développement numérique, Christian Ramarlahi, ministre de la Population, Irma Lucien Naharmami, ministre de la Jeunesse et Sport, Tinuka Roberto, ministre de la Communication et de la Culture, Lalatina Andriantungarivo Rakotondrazafi, secrétaire d'État chargé de la Gendarmerie, général Ravalomanana Richard. Izay ny mandrafitry ireo gouvernemanta vaovao izay tarihiny Andriamatoa Prime Ministre Tsay Christian fa ivadiky lafim-baovao hafa isika mbola eo amin'izay sehatra politika izay atrany toy ny fomba fataon'izy ireo isan-taogno dia misy ny tatitra ataony avy eo anivony vao miera mahaleo tena misahagna ny fifidianana na ny seni ary tamin'ity androny any ity no nanaovana any izany ary anisany tafiditra tanatin'ny tatitra ihany koa moa ny fanatanterahana ny fifidianana tamin'ny taogno 2024 iny ny abo avokoa raha ny tatitra izay nataony ny teo anivony seni ary tamin'ny ankapobeny dia nambaran'izy ireo fa nety avokoa ny asany seni jiaby tamin'ny taogno 2024 iny. Andeha rahantsika ny antsiprian'izay tateriny Jessica Miray eo amin'ny sariny Erzora Janoary. Nanao tatitra mikasika ny asa vita nandritra ny taona 2024 ny seni ary koa tatitra mikasika ny fifidianana natrehana tamin'ny taona iny. Ny ankizy ireo fa nisy ny tsy fahatombanana. Saingy raha tsorina amin'ny ankapobeny dia mbola nanamafy hatrany ity vao miera mahaleo tena misahana ny fifidianana ity tamin'ny tatitra izay nataony fa saika ny abo avokoa ny zava-bita. Tontahany lisitry ny mpifidy izay niakatra hatramin'ny 7.7 isanjato tamin'ny taona iny hatrany. Ity farany anefa izay nampikaikaika ny ankamaroany olom-pirenena malagasy ny tsy fahatombanany satria betsaka ny doublant ary betsaka ihany koa ny tsy tafiditra tao anatiny ary mbola betsaka ihany koa ny olona efa maty voasoratra tao anatiny ny lisam-pifidianana iny. Tamin'ny taona 2024 moa zany dia teo amin'ny fandrafetana ny lisam-pifidianana, teo amin'ny fanohizana ny fanomanana n'ireo le fifidianana filoham-pirenena dia indrindra ny fikarakarana sy ny fanatotosana ny fifidianana filoham-pirenena ny rahantsika nahita teo reny zany. Raha mahakasika ny tatitry ny fifidianana kosa indray dia madio ary mangarahary ny fifidianana farany teo iny hoy hatrany ny seni tamin'ny lahateny nataony ny filohany. Ohatra ny manao zavatra goavana rehetrarehetra moa zany dia tsy maintsy misy foana ny lesoka ao anatiny ny fitantanany fa angamba tsy dia tena izay loatra no
fototry ny zavatra rehetrarehetra fa ny fahavitany le fifidianana atsakany sy andavany tao anatin'ny ankitsim-potanteraka ary ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao dia filaminana ao aoriana ny fifidianana zay ngamba ny zava-dehibe. Tsara hatrany mampatsiahy fa maro tamin'ny olom-pirenena malagasy sy mpanao politika teto Madagasikara no nitaraina tamin'ny tsy fahatomombanana sy ny osoka nisy tamin'ny fifidianana natrehantsika farany teo iny. Fa nadiovan'ny tena ary ve izany ity tatitra nataony seny ity sa fa nahenina tsy hita mihitsy ireny tsy fahatomombanana ireny. Fa raha mikasika ny tatitra nataony seny ihany koa dia nisy ny tanjona napetraka izy ireo amin'ny taona 2024 ka isan'izany ny anaovana ny lisam-pifidianana ho biometrika ary koa ny hanomanana ny fifidianana ho amin'ny taona 2024. Vaovao avy any anivon'ny commune Antananarivo renivohitra kosa indray tafarany navitan'ny tsenan'ny krismasy ny taom-baovao teo iny dia niroso tamin'ny fanadiovana ny avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra mipody amin'lohan'ny indray araka izany ny fanarahan-dalàna jiaby amin'ny resaka fahadiovana sy ny fivarotana eny amoron-dalana ary tamin'ity niany ity dia efa nanomboka nanao izany teny amin'ny boriboritany voalohany sy boriboritany fahatelo ireo tompon'andraikitra avy any anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Vaovao tateriny Jessica Miray. Antananarivo no renivohitry i Madagasikara. Izy no ezaina ho fitaratra raha filaminana sy fahadiovana ka taorian'ny fetiny krismasy sy ny taom-baovao ireny ary izay namelana malalaka ireo mpivarotra amoron-dalana hivarotra dia hiroso amin'ny fanadiovana sy fampiaran-dalàna amin'izay ny commune. Tonga ny fotoana tsy maintsy ametrahana ny lafiny maromaro amin'izay fanadiovan'izay ary maro renivohitra n'Antananarivo ary ibon'izany indrindra ny eto amin'ny manodidina ny lapantanàna ray manontolo. Io ara zany dia efa nisy niezaka lehibe zany ary eo ampikarakarana azy tsara izay kanefa dia manentana ny saintsika indrindra nareo mpivarotra amoron-dalana. Fa alohantsika mba olona ho tan-dalàna ary alala tsara ny famehezana ny ilamina ny tetim-pivoarana rehetra izay tokony apetraka. Reto raha zany misy pepetra ray lehibe tsy maintsy fantatritsika eny amin'ny tompo-pahasalamana rehetra dia miala tsiny tompoko fa natao filaminana zany raisitsika raha mandeha eny amin'ny hôpitaly tokony tsisy ny klaxon rehtsika amin'izany hoe ny fampandehanana ireny dia torak'izany koa raha ny amin'ny institut design iny tompo-pahasalamana ny eo fitsaboana ny eo ao nareo mpanao sakafo masaka ao nareo mpivarotra izay atao hoe manelingelina ihany ny eo anivony fidiran'ireo marary maka fanafody ao anatin'io institut io satria zany reny zany aloha dia tena prioritaire tena ialatsina aminareo fa ireny torak'izany koa ny sekoly izay tsy tokony voarebireby ny ankizy voarebireby ny mpianatra toy ny le teny amin'ny toeram-pahasalamana ireny ka iny angamba raha jerentsika raha eto anivo ny tanànan'Analakely eto fotsiny amin'ny faritra Analakely misy sekoly maromaro eto raisiko fotsiny zany ny EPP Analakely midina kely dia ny lycée dia midina eo dia tompo-pahasalamana ny institut design ary manaraka izay dia mbola toizitsika raha tonga hatreny Soanirantsika EPP amin'ny Sorano iny ambony iny dia tikan'izay zany mba hoe mila finaminana ary mila apetraka izay lalàna mifeha ny tanàna izay. Amerina ampiatra ny fanarahan-dalàna araka izany ny eo anivon'ny tanàna Antananarivo renivohitra. Nanomboka androany izy efa ndraisana fepetra izay ka tetsy amin'ny boriboritany voalohany sy fahatelo no nanomboka nanadio ireo mpivarotra amoron-dalana ny tompon'andraikitra. Voakasika izany ny manodidina ny lapan'ny tanàna Analakely, ny arabe ny fahaleovantena ary ny teny Behoririka. Fanombohana ihany izao hetsika izao hiatrany avy eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra fa itoy manerana ny boriboritany rehetra ny fandaminana. Fa tsy misy fampandrosoana afaka mandeha izy koa fa tsy miaigna anatin'ny fahadiovana ny tanàna araiky. Tsy nataony teny anivon'ny boriboritany fahatelo ambaninjavatra izany fanadiovana izany fa asa mitohy avy hatrany. Fanadadiana andesiny Rina Rabe Mananjara teo amin'ny sariny Rivo Rajaonarivelo. Raha vao miresaka hoe boriboritany fahatelo dia mbia ho an-tsaina ireo faritra iva tahaka ny Mbs Alakamisy, Andravoahangy, Mahavoky izay ahitana rano miakatra matetika ary tonga hatreny amin'ny arabe rehefa fotoam-pahavaratra.
Nanaovana ezaka manokana ny fiatrehana an'izany izay tsy maintsy mifamatotra amin'ny fanadiovana ireo lakan-drano izay tsetsin'ny fako matetika. Efa hita ihany koa amin'izao fotoana izao ny voka-dratsy ny fanotofana tany tsy ampiheverana ataon'ny olona sasany. Asa mitohy ny fanadiovana ka mba azahoana vokatra azo tsapahitanana dia miara-miasa ny fokotany izay rafitra eny fotony, eo ihany koa ny boriboritany ary ny komuna Antananarivo renivohitra. Ny farantaona no fotoana izay fako indrindra, faharoa fahavokaran'ny vokatra rehetra mampiakatra avy dimy eny ny fako eto Antananarivo renivohitra. Noho izany tsy maintsy nanao ezaka isika miaro ny boriboritany fahatelo mba tsy hatototra tanteraka azy anatsena anankitelo isika hatramin'ny ato ny lehibe indrindra. Nanao ezaka hanao fanadiovana fahabezaka ny fokotany. Ny tiany ho tenena zany ny taona 2024 ny farany taona iny dia tafita 700 ny farafahakeliny ny fanadiovana teto amin'ny boriboritany fahatelo. Eto amin'ny boriboritany fahatelo betsaka ireo toerana izay ekaran'ny rano indrindra amin'ny lalana Besarety Andravoangy Farabatongana Saint-Antoine. Nanao ezaka izay ny Desambra iny nanadio ny kanal hatrany Avaradoha nidina nankaty Andravoangy iny Avaradoha Besarety Andravoangy sy Ambodivoana. Satria raha tamin'ny sabotsy lasa teo fotsiny zany raha mbola tondraka ny rano tany Mahamasina ny teto amintsika dia efa nanomboka ny nidina ny rano. Fa ankoatr'izay dia zava-dehibe ny fiara-miasa amin'ny sehatra tsy miankina ho an'ny etsy amin'ny boriboritany fahatelo manokana izay efa azo tsapahitanana ny vokatra. Ao zao ny fanampiana avy amin'ny ambasadan'ny Chine izay nanome kifafa, borety ary koa fanadiovana hafa izay nahafahantsika nanao an'ilay assainissement reny. Tao koa ny positive planète izay nanampy fokotany efatra ny ambany tanàna izay nanome koa borety sy fanadiovana lapela tahaka izany. Ka nisy koa zany ao anatin'izay koa fanampiana izay nomeny araka ny tenentsika hoe 3P ohatran'ny Lions Club ohatra zao nanome fanampiana, ny kit scolaire, ny fanampiana ireo ankizy eo amin'ny fampianarana. Ankoatr'izany rehetra izany dia mandeha ny asa fanao andavanandro ho an'ny boriboritany fahatelo, anisan'izany ohatra ny fisoratam-panamadina izay misongadina rehefa tonga ny andro alakamisy. Fa ekipa mavitriky izay no azo agnambarana anireo tompon'andraikitra jiaby amin'ireny boriboritany maro eto amin'ny komuna Antananarivo renivohitra ireny. Zahavantsika koa ny eny amin'ny boriboritany faharoa dia misy ny ezaka vita tamin'iny taogno 2024 iny teo amin'ny asa agnatiny sy ny asa ivelany. Izany hoe raha ny asa ivelany dia teo ohatra ny lafiny fanadiovana ny tanàna, ny lakan-drano, ny lalana jiaby sy ny tsena dia tafiditry agnatin'izay. Fa ankoatran'ireo dia misy koa ny asa sosialy izay niandreketan'ny avy eo amin'ny boriboritany faharoa ihany tamin'iny taogno 2024 iny, ka anisan'izay ohatra ny forazaza Vaovao izay nataon'izy ireo teny antoerana. Hoarantsika ny Antsipriany tateriny Noro Fitiavana eo amin'ny sariny Rivo Rajoanarivelo. Ny fanadiovana ny tanàna, ny fanalalana ny fako mivangongo, ny fanadiovana ny lakan-drano, ny fanatsarana ny fifandraisana tamin'ny vahoaka, ireo no anisan'ny ezaka nataony teo anivon'ny boriboritany faharoa tamin'ny taon-dasa iny tao antoerana. Raha ny eo amin'ny asa anatiny, ny ambasady sy nomo no namatsy ara-pitaovana ny boriboritany tamin'ny fanatanterahana izany. Tenozanana blouse vaovao ireo mpiasa ary ny fanaripako dia nasiana fandaminana ny amin'ny fanalinan'ny fako amin'ny ora fandevoana repako dia ny amin'ny 10:00 ka hatramin'ny 7 maraina no azo analinan'ny fako dia nasiana mpiambina ireo baka horticulture mba hisin'ny fanarahana fipetra izay efa napetraka ary dia nasiana zany takela-by fanamarena ny fotoana fanaripako zany isaky ny baka horticulture teto amin'ny boriboritany faharoa ary eraky ny arrondissement eny eto ambony commune urbaine Antananarivo dia nisitraka izany fanomezana akanjo vaovao zany fanamiana vaovao hiatrehana ny fanadiovana ny tanàna izany koa ireo mpiasa miatrika ny fanadiovana. Izay dia asa anatiny. Fa raha ny asa ivelany indray dia nisy ny fifandraisana amin'ireo fokotany amin'ny asa fanadiovana sy fiatrehana ny fanadiovana ny lakan-drano
ary dia niara ny asa tamin'ireo fokotany izay manao fanadiovana vaobe ny commune Antananarivo faharoa boribory tany faharoa niara ny asa tamin'ireo fokotany izay manao fanadiovana vaobe nanao tolo-tanana ny boribory tany faharoa ary ho fiatrehana izay fanadiovana ny tanàna idina amin'ny aretina izay dia nisy ny fiarana asa tamin'ny ambasadin'ny Chine izay nanolotra brouette sy fitaovana fanadiovana maromaro. Ankoatra izay, araka ny toromarika napetraka tamin'izy ireo, zava-dehibe ny fanaovana olaram-pahamehana ny sosialim-bahoaka. Izany indrindra no antony hetsika didim-poitra Vaovao notariny teo anivon'ny boriboritany faharoa tamin'ny taon-dasa iny. Ankizy miisa 10 mantsy no vita asoavana. Vita loko anatin'ny sy ivelany ny boriboritany faharoa izany dia fanatsarana ny tontolo iainan'ny asa ao amin'ny boriboritany faharoa. Dia natsaraina koa ny fomba fiasa ary dia natsangana ny guichet unique mba hanafainganana ny taratasy omenan'ireo mpanjifa mba tsy hiarinandro ny asa rehetra ary dia nahitam-boka izany tamin'ny taona 2024 amin'ny fahafapoan'ny mpanjifa ary dia ahafahana manatsara ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny voaka boriboritany faharoa izay fanatsarana ny asa izay. Ary raha hiatrika ndraitsika ny asa fanao andavanandro dia nandrateraka ny asana ireo mpiasa amin'ny fanadiovana ny tanàna mba ho isy fiantraikany amin'ny mponina amin'ny fahasalamana izany dia natao nisy ny ezaka natao tamin'ny fanalana ny fako mba hiadina amin'ny aretina fina sy ny aretina samihafa. Fa hoenjehina ao anatin'izato andro kosa ny fanatsarana ny tsena teo aloha raha ny voalaza ary ny fandrenana ny tsena vaovao ao an-toerana. Fa kabary nandalo tany Ambodrapeto Itosy tamin'ny matinalin'ny robia teo iny tokony ho tamin'ny 7 ora sy 7 no nirehetra ny CG tany Ambodrapeto ary dia tsy fantatra hatreto araka ny nambaran'ny talen'ny sekoly ny antony niteraka n'izay fahamaizana izay. Fa ankoatra izay moa vokatra izay firehetana izay dia efitrano roa niaraka tamin'ny W jiaby ny bon jiaby tao anatiny no maiky lafiretra ary may niaraka tamin'izay ihany koa ny antota taratasy ny mpianatra jiaby raha ny nambara teny antoerana. Nizany zava-nisy ary mitatitra ny vaovao Jessica Miray eo amin'ny sariny Erzo Rajonarvony. Mahay tsy nisy azo noraisina avokoa na ny W ny mpianatra miisa 70 tato amin'ity trano fianarana ity. Mahay tato ihany koa ny fitaovana sasany sy ny antota taratasy ny mpianatra rehetra. Tokony ho tamin'ny 7 ora sy 7 alina teo no nirehetra ity trano fianarana roa sy birao ny surveillant eto amin'ny CEG Ambohidrapeto ity. Raha ny fanazavan'ny talen'ny sekoly dia tsy fantatra ny mety ny andohany afo satria sady tsy misy afo tato no tsy misy herinaratra ka mety ahina ho ny fampikasoka. Tamin'ny 7 sy 7 ny alina nanomboka ny afo dia ny source aloha izany tsy mbola fantatray hatreto. Fa ny zavatra misy fotsiny dia tsy équipé ny salle de classe ireo, tsisy électricité ao anatiny. Fa ty birao ampovoany ity zany sonnerie ao, prise anankiray dia sonnerie tato amin'ity. Dia ny resaka ny hoe ny aviny zany apetraka amin'ny manam-pahefana isatsokajany ny raha raha satria tsy afaka miteny zay hoe nidorana ve sa inona ilay izy. Fa zay zany ny zava-nisy tsy équipé ireo efitrano ireo. Ny salle de classe tsirairay avy misy table banc 530 dia izay 570 table banc zany no potika dia nitato amin'ny birao surveillant ny matériel didactique rehetrarehetra ny matériel ny resaka sport potika tao daholo ny dossier amin'ny mpianatra rehetrarehetra may ny resaka cahier de texte, cahier de contrôle, ny registre d'appel potika tsisy niraisina avokoa. Fepetra niraisin'ny sekoly aloha dia tsy nianatra amin'ny mpianatra satria na tamin'ny fotoana nandalovana eteny an-toerana tokony ho tamin'ny 2 ora tolakandro aza dia mbola tsy maty tanteraka ny afo. Afindra ao amin'ny salle ny EPP kosa ny mpianatra 4e sy 6e nianatra tao amin'ireo efitrano may ireo. Ny mesura raisina aloha zany isorany etona ny draine Nalamanga sy ny Cisco Antananarivo Atsimondrano efa tonga teo zareo maraina. Androany fotsiny no nitapahana ny kory noho ny zavatra misy satria zaza no ampianarina so misy midikiditra any anatiny any dia enjeran'ny zavatra any fa miverina mianatra izahay rapitso. Ny draine sy ny Cisco dia nanome table banc 520 izy
dia misy fifanarahana tamin'ny EPP ihany koa midina ao ambany zahay ny après-midi misy salle anankiroa disponible. Raha ny fantatra dia sady misy mpiambina ny sekoly no sady mifefy ihany koa ka mampanontany tena ny antony avy ny afo. Efa eny an-tanan'ny manam-pahefana kosa amin'izao ny raharaha mikasika ity famaizan'ny CEG Ambohitra Petuty. Eny amin'ny université ny Ankatso matetiky misy ny insécurité na ny tsy fandriam-pahalemana eny an-toerana. Misy ny lamina izay ataon'ny tompon'andraikitry eny anivon'ny université ny ampiditra sy ampirindra ny fampianarana ny fitondran-tegna mendrika ho an'ny mpianatra ka hatanteraka ny fanabeazana tegna izy. Mitatitra izay vaovao izay Germain no Menjanahary eo amin'ny sariny Erzora Janoary. Entsitra tanteraka ny fanaraha-maso ny fivezivezena ao anatin'ny faritry ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao. Ity toerana ity izay isan'ny fantatra fa somary na vaivay teo amin'ny setry ny tsy fandriam-pahalemana raha tsy resaka fotsiny toy ny fanendahana sy ny fanolanana ary ny vonolona tamin'iny tondasa iny. Atreto dia efa milamina avokoa izany noho ny fandraisana fepetra vaovao sy ny fanaraha-maso entitra izay napetraky ny tompon'andraikitry ny université. Ny fandriam-pahalemana ety amin'ny université n'Antananarivo amin'izao fotoana izao dia efa misy ihany ny fiezaka ataonay indrindra fa ny ato amin'ny fiadidinan'ny université n'Antananarivo ny fampandriam-pahalemana ny poniny ety amin'ny université n'Antananarivo. Isan'izany ny fampitana manodidina an'ireo tamboho izay tsy nisy teo aloha. Zay zany anisan'ny fanampiana lehibe ho anay mpitandro filaminana. Ny fitandrona filaminana dia mandeha toy ny fitandrona filaminana rehetra zany fiarovana ny mpianatra sy ny mpampianatra sy ny mpiasa ary ny fandrindrana ny lamina kapobeny amin'ny filaminana atao anatin'ny université izay mandeha tsaka sy andavany hatramin'izao. Atao anatin'ny campus universitaire ny université zany dia misy ny lamina izay efa napetraka. Isan'izany ny tsy tokony hivezivezen'ny olona tsy manan-draharaha ato amin'ny faritry ny université ka ao anatin'izany ihany koa ny fisavana an'ireo karta na badge ho an'ny population universitaire rehetra zany dia tsy azon'ny olona hidirina mihitsy ny faritry ny université na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana raha tsy ny manan-draharaha eto amin'ny université n'Antananarivo ihany. Amin'ny mandika an'izay fepetra izay moa dia mandray ny fepetra izahay afaka manao ny misy ny cellule des affaires juridiques ato amin'ny fiadidinan'ny université manolotra izany olona mandika lalàna izany ary mety miantraika hatrany amin'ny kodiso ho an'ny mpianatra mandika lalàna sy ny fandefasana an-draharaha eny anivon'ny fitsarana raha tonga amin'ny tanjona ohatr'izay ilay izy. Raha ny fantatra dia tsy latsaky ny 3 isan'andro ny voentaka teny antoerana teo aloha ary saika ahitana tranga fanolanana ihany koa. Fepetra noraisina ankoatra izay ny tsy fahafahana manary fako itsony manodidina ny faritry ny sekoly mba hisoroana ny fanafenana razana any anaty fako toy ny tranga teny antoerana tamin'iny taona lasa iny. Lafiny fahasalamagna kabary koa ny ramandalo any amin'ny distrikany Ambatoboeny any Mahajanga iny satria dia mirongatra ny valanaretina kitrotro any antoerana nefa mbola tsara nahazo ny vaksiny fanefitra izany valanaretina izany ireo mponina any. Mitaraigny araka izany ireo tompon'andraikitry eo anivon'ny fahasalamagna satria efa maro be tsy voaisa ireo tratran'izany valanaretina izany ary ireo tsaiky kely moa no tegna idiran-doza aminazy ity satria dia mitarika amin'ny fahafatesana mihitsy izany. Hoarantsika ny antsiprian'izay vaovao zay. Amin'ny volana febroary ho avy izao zay vao azo anjara amin'ny vaksiny fanefitra amin'ny kitrotro ny distrikany Ambatoboeny ao Mahajanga. Tsy tafiditry agnatin'ireo distrikany sitraka ny vaksiny faobe andiany voalohany ity distrika raiky ity izay natao tamin'ny 4 ka hatramin'ny 9 ny volana janoary teo. Ambatoboeny anefa no distrika faharoa manerana ny Madagasikara, misy trangana kitrotro maro indrindra ary nahafatesana olo maro vokatry valagnaretiny io. Eo anelanela ny 3 taogno jusqu'à amin'ny 70 taogno no voan'ny kitrotro ary raha ny loharano vaovao azo avy any amin'ny fokotany araiky atao hoe Ankaraobato ao Ambatoboeny tamin'ny fiandohany ity volana ity dia tsy latsaky ny 5 isan'andro ny olo maty ny kitrotro ary tsaiky no maro amin'izany. Rango tamin'ny tapatapaky ny volana Desambra 2024 iny no efa nirongatra ny valanaretina kitrotro tany amin'ny distrikany Ambatoboeny. Misy hôpitaly mpanjakana 2 ihany any an-toerana saingy tsy maharaka intsony ny fitaovana sy ny fanafody andraisana an-tanana ireo
ireo marary izay misy vola no afaka mamonjy toeram-pitsaboana tsy miankina amin'ny fanjakana izay sady lafo ny fanafody no tsy maharaka ihany koa any ka miaigny amin'ny zava-misy ny mponina tsy manan-katao loatra ary magnano fitsaboana tsotsotra toy ny hoe migaka rano ny mololo ampandiveziny mampitombo ny fianaky ny valanaretina nefa ireny fitsaboana araka ny fomba gasy ireny araka nambara ny tompon'andraikitry ny fahasalamagna ao amin'ny distrika Atrano dia efa tsy voaisa intsony ny olo voan'ny valanaretina kitrotro ity ary ny manamafy ny fanentanana sisa no azo ny piasa ny fahasalamana any an-toerana atao. Fahimpody eto Antananarivo antsika ny eny amin'ny rovan'ny Manjakamiadana izay toerana anisany ahafantarana izany atao hoe Antananarivo izany. Misy daty 3 manandanja izay anisany ahafantarana ny tantaran'ny rovan'ny Manjakamiadana. Ny voalohany dia ny 1770 izay nananganana ny lapa mahitsy Elafanjaka. Ny taogno 1770 kosa no nitsangana ny lapan'ny Manjakamiadana izay aintsika jiaby amin'izao fotoana ary may izy io nisy nandoro tamin'ny volana Novambra taogno 577. Taiza avokoa ary izay lalana jiaby nisedrainy ity rovan'ny Manjakamiadana toerana manatantara eto Antananarivo ity. Andeha arantsika ny fanadihadiana tateriny Jessica Miray. Raha vao tonga eto Antananarivo dia tazana lavitra matetika ny rova. Maro amintsika nefa no mbola mandiso ny anarany. Rovan'ny Antananarivo no iantsona azy, fa ity lapa mijoalajoala eto afovoany ity kosa no atao hoe Manjakamiadana. Tany amin'ny taona 1770 ity lapa ity no efa nitsangana, saingy vita tamin'ny hazo izy tamin'izany, satria ny fasana ihany no vita tamin'ny vato. I Jean Laborde no nanamboatra ny lapa tamin'izany. Taty amin'ny taona 1770 kosa vao norariana vato izay nataony James Cameron. Zaka no nanao fonenana voloto eto Antananarivo, Andrianjaka. Teto zany ny endroit administratif otsika amin'ny vahiny. De monasy Natal tany Ambomanga zany ny monasy Natal zany. Tany Ambomanga izy andrenam-pomena. De tena atao Antananarivo ny antony toy izao. Mpanjaka farany teto raha navalina fahatelo. De ny amboa izy zany fomba fiteny zay tany Algérie tamin'ny 1917 1770. De nitolo ambalona nampodina teto de natao tato amin'ny fasan'ireny aty rasoeriny tamin'ny 1939 andro fanjanahantany. Zay natonga an'ity hoe Palais de la Reine zany nataon'ny vazaha zay zany. Natao hoe rova toerana mpanjaka ny tena izy. Anisany mandrafitra ny ato amin'ny rovan'ny Antananarivo ity lapan'ny Manjakamiadana ity. Tamin'ny andro ny ranavalina fahatelo vao nipetraka tato ny mpanjaka, fa samy nanana ny tranony avokoa ny mpanjaka talohan'izay. Hita tato amin'ny lapa ao amin'ny farany ambony ny fatorian'ny mpanjaka, tato ihany koa ny mairie, ny trano fandraisam-bahiny ary ny fitoeran'ny seza fiandrianana. Kelitsika zany misy sarina voromahery ambavahady. Izany mariky miaramila mahery mpanjaka, elita ozy izy tsika amin'ny teny vahiny. Miaramila Lotsongaina. Akaikin'io sarina mahalehilahy io mariky ny Didipotra foro ny asoavana ozy izy. Izany mitata taloha tsy miforo zany de mitata taloha, miforo avao mitata taloha. Aty miteny vahiny fa gasy zany indrindra. De io misy sary iny fatao tamin'ny vato, tamin'ny voalohany io hazo fa vita tamin'ny vato nataony James Cameron tamin'ny 1845. Vita amin'ny 1920. Ity kosa ny tranon'ny vadibe an'Andrianampoinimerina. Misy ny fandriany ihany koa ary ny lakozia ato anatiny. Rehefa miditra ato dia ny tongotra havanana no alefa voalohany mba ho mariky ny fahitsiana. Rehefa mivoaka kosa dia ny tongotra havia no avoaka voalohany mba ho mariky ny fanajana. Tsara ny mampahafantatra fa anisany mamaritra ny ato amin'ny rovan'ny Antananarivo, ny lapan'ny Manjakamiadana, ny fasanana ny triana ny mpanjaka, ny trano fitomiandalana, ny tranon'Andrianampoinimerina, ny fiangonana ary ny fandroan'ny mpanjaka ranavalina fahatelo. Ampatsiahivina ihany fa may nisy nandoro ity rovan'ny Antananarivo ity ny fahen'ny volana Novambra 1770 ka anisany may tamin'izany ny trano vola, trano ny radama faharoa sy ny trano manampisoa, trano ny rasoerina ary ny besakana,
trano nandrianjaka. Lova sy tantara mipetraka ho an'ny taranaka faramandimby anefa ny vakoka toy itony no sady tantara ihany koa ka tokony mahasari-piaro. Tsara trano ny mampatsiahantsika rehetra fa mbola maro ny tantara tsara ho fantatra mahakasika ny rovana Antananarivo koa manasantsika ho tonga any an-toerana. Ny tantara tsy fagnadino avao be mandalova mamanga izy koa fa tonga mandalo amin'ny tanàna dia atreo ihany koa moa ny mamarana ny vaovaontsika tamin'ity matinaly ity asaignanao isaorananao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako samby tsara tompoko lasy tompoko vavy.